Tononiko aminao mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo mba hanjaka sy hanapatapaka eo amin'ny fiainanao tokoa ny izany. Tonga amin'ny fotoana izay ianotsika ny afatra avy amin'Andriamanitra indray tsika, fa mialohan'izany dia andaotsika hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Andriamanitra rainay ianao, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izahay ary voninahitra ny eo anao rery ihany. Misaotra raha eo ny amin'ny andro izay nomenao anay indray. Tonga eto izay mba hieny ny afatra avy aminao ka dia sokafo ny masom-panahinay mba hahafahanay mahatakatra izay tianao ambara ary ny fonay mba ho tanoloana ka anireny teninao. Jesosy eo, ny tenako izay tendrenao hitondra ny afatra dia aoka eo ny aninjy ny lelako hiteny tahaka ny lelany nefa mahay. Fantatray Tompo, manakambara aminay indray ianao androany ka dia mitenena fa mihaino no mpanompinao, voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Ny teny izay fakafakaitsika eto androany dia ny ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko 3 dia ny 13. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandefera ka mifamela heloka ianareo. Raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo, noaka mba hamelanareo heloka kosa. Amen. Izay afatra avy amin'ny Tompo izay dia mety efa amiko sy aminao. Satria ny Tompo dia maniraka antsika mba hay ifamela heloka. Misy fitenenana manao hoe tsy azonao atao no manakana ny voromanidina, tsy hanidina eny ambony lohanao, fa kosa azonao atao tsara no manakana azy tsy hanamboatra fitoerany eny ambony lohanao. Inona moa no tinambara amin'izany? Izany hoe tsy azontsika atao no manakana ny olona tsy hanao izay zavatra mety ho eritreretina hanafotoany, fa kosa azontsika atao tsara ny mitandrina ny fontsika mba tsy hitazona alahelo amin'ny hafa ka ataony devoly fitoerana izany sanatria fa mifamela heloka hatrany isika. Satria dia hoy ny Tompo hoe tahaka ny namelan'ny Tompo ny heloka antsika, noaka mba hamelantsika ny heloka ny hafa koa. Amen. Izay fahaizana mamela heloka izay dia varavarana misokatra ho antsika ihany koa amin'ny fahazahoana valim-bavaka, amin'ny fitahiana rehetra izay tia ny Tompo omena antsika, fa kosa aoka isika mba hahifandefitra, hahifamela heloka ary tsy tahiry alahelo amin'ny hafa na oviana na oviana. Mety hitenitsika hoe misy fetrany ihany ny fandeferako, na koa hoe izy ara tsy mahalala mifona amiko akory dia ataoko ahoana no amela anazy. Indraindray nge le izy le olona tsy nahalala akory hoe mahatezitra anao ny zavatra nisy, fa aleo mihitsy tsika no anao dingana, anana fanetretena, hiteny amin'ilay olona izay nieritreretinao hoe nahatezitra anao, tsy maninona zany. Miteny ianao hoe mialana tsiny fa mifona aminao raha ohatra ka azo atao tena ohatra natezitra anahy ny zavatra izay passé tamin'izao iny, fa aoka itsika ifamela amin'izay. Dia hoy izy ianao hoe raha tsinonako, izy fa nanao zavatra mahatezitra anahy dia mbola za koa ny ndeha hitenena anazy voalohany. Eny, izay mihitsy ilay izy. Izao ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Obolana toko 7:7-8 manao hoe Andriamanitra dia manohitra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Amen. Ka raha manetry tena isika dia tombony ho antsika ihany, satria Andriamanitra mihitsy no amaly fitia ho antsika amin'izany. Satria dia hoy ny Tompo hoe tahaka ny namelana ny helokareo ihany koa, noaka mba hamelanareo ny heloko ny hafa. Jesosy raha nampianatra ny mpianany hivavaka dia hoy izy any amin'ny Matthieu toko 5 dia ny 12. Matthieu toko 5 azafady Matthieu toko 1 dia ny 12. Mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izy meloka taminay. Izay le tenentsika eny am-bavantsika foana rehefa mivavaka antsika: mamela ny helokay tahaka ny namelanay izy meloka taminay. Izany hoe ny fatra izay namara antsika ny namantsika ihany no ampiasaina amintsika ihany koa. Ary any amin'ny bokin'ny Lioka toko 1:17 dia mbola miteny koa Andriamanitra manao hoe mamela dia avela ianareo. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no mandidy antsika mba amela ny heloko ny hafa, fa tsy tahiry alahelo, mba tsy tahiry alahelo amin'ny hafa.
fa hoy ny teny amin'ny matitoko fahenina ihany a de nandininy fahadimy 20 fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo de tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo de tsy mamela ny fahadisoanareo ny rainareo. Mazava ne izany satria tsika le nivavaka nanao hoe mamelany ny elokay tahaka ny namelana izy ny eloka taminay ka raha tsy mamela isika de to hiteny manao hoe aza mamela ny elokay tahaka ny tsy namelana ny eloky ny hafa ihany koa. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra fa anjaratsika anjara koa no makato ny voalaza. Tantara zavatra aminao a nisy rahavavy anankiray nanantona mpanompon'Andriamanitra mba atao délivrance teo amin'ny fiainany. Tanatin'ny fotoana maromaro tsy nisy zavatra niova mihitsiny. De niteny ilay mpanompon'Andriamanitra tamin'izay ianao a misy alahelo tazonao amponao mbola manageja anao hatramin'izao. Menatra izy de nandà. Kanefa ny afaka andro maromaro izy de niverina tany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra de niteny tan-dranomasy hoe eny tamin'izaho mbola kely a nisy olona nanao fietrika tsy mendrika tamiko nanolana anahy ka hatramin'izao a mbola tsy afaka ao am-poko ny alahelo ny ratrapo nahazo ahy tamin'izany fa ampio apastera. Nivavaka izy nibebaka izy nitomany izy ary namela n'izay olona nanao izay zavatra mamoa fady zay taminy a tamin'izay indrindra de azo nivavaka nangatahany tamin'Andriamanitra. Zany hoe misy blocage amin'ny fiainantsika raha tsy mahay mamela heloka isika. Mety miteny anao mivavaka foana fa tsy miova mihitsy ny fiainako, mivavaka foana fa tsy mahazo valim-bavaka mihitsy, ela nangatahako fanasitranana tamin'Andriamanitra fa tsy mety mahazo. Androany de miteny marimarina aminao ny tompo hoe mandinihy tena fa sao mbola misy alahelo hiampangany devoly ianao. Kako atsika ahay amela heloka mandrakariva. Mamela de ho avela ianareo. Any amin'ny bokin'ny Salamo Salamo fa 3:100. Salamo fa 3:100 no andrevaka itsika ny teny amin'ny andininy fa 3 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina ny famindrampo sy ny fiantrana anao. Amen. Zany hoe Andriamanitra mamela ny heloka atsika aloha izy izay vao manasitrana. Ka te hanasitrana anao Andriamanitra fa mila nefa Andriamanitra mamela ny heloka ny hafa ianao mba ahafahan'Andriamanitra mamela ny heloka anao ihany koa fa hanasitrana anao izy hanokatra ny varavarana lanitra izy ka hitahanao ary hamaly ireo vavaka rehetra izay nataonao hatramin'izay fa ny blocage izay manakana izany dia ny tsy fahaizanao mamela heloka ny hafa, ny fitazonanao alahelo ao am-ponao ao no manakana izay mbola tsy azonao. Ka androany ny tompo dia miteny amiko sy miteny aminao hoe mahaiza mamela heloka, mahaiza mandevitra, mahaiza manadino ny zavatra izay nataony hafa taminao. Jesosy raha nanasitrana ilay lehilahy izay narary ny paralysisa izay nanantona azy dia hoy Jesosy manao hoe matoky anaka voavela ny helokao. Zany hoe nadonoiny aloha ny fahotany, navelany aloha ny helokany zay vao nisitraniny izy. Ka izay mihitsy ny ataon'ny tompo amintsika. Te hanasitrana antsika Andriamanitra, te hamaly vavaka antsika Andriamanitra, te hanala ny blocage rehetra ao amin'ny fiainantsika Andriamanitra, fa ny tsy fahaizantsika mamela heloka no misakana izany rehetrarehetra izany. Ny tsy fahaizantsika mamela heloka. Ka dia amiko sy aminao fotoana omeny tompo antsika ny fotoana mbola anaovantsika hoe andinitsika tena indray eo anatrehany. Raha toa ka mbola misy alahelo any anatin'ny fontsika ihany dia androany amin'izao ora sy fotoana izao dia mivavaha ianao dia miteny Andriamanitra ianao mahalala ny zavatra miafina rehetra. Mety misy alahelo anaty poko any fa mety adiniko le izy na koa hoe tsy tadidiko tsony na koa hoe modioko tsy tsaroana fa androany kosa dia avelako izany alahelo tsy tazoniko anatin'ny poko ato izany. Mamela ny ray ianona tonono mihitsy ny anarana raha tadidinao mamela ny ray ianona, mamela ny ray ianona tamin'izy nanao an'izao tamiko, adonoko tanterako izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Andao tsika hijery ny tantaran'i Isaka. Isaka moa dia samy malala daholo tsika fa zanaky Abrahama izy. Ka rehefa niala tany amin'ny toerana Isa zany Isaka fa nakany Gerara dia rehefa tonga tany izy dia niara ny tsindry azo lena satria dia
ireo vahoaka filistianareo a izay nitaretin'ny mpanjakany de Abimeleka moa zany nanao toera tsy zaka taminy rehefa hitany hoe voatan'Andriamanitra izy ka dia natositosokiny izy nyroadroasiny izy mila eto aminay ianao fa ianao indray ve no hanakarena eto amin'ny taninay eto ary tanatin'izay de tena nosoparany mihitsy ny fananany nandevitra izaka niala moramora izy a de niala nifindra tany a Berseba de rehefa tonga tany izy de niseho tamin'ny Andriamanitra ka niteny taminy hoe aza matahotra ry Isaka fa izaho no Andriamanitra Abrahama rainao fa hitahinao aho faly Isaka rehefa nahazo izay teny fikasana tamin'Andriamanitra izay faly izy a kanefa mbola eo ihany ny olana manoloana anazy satria nitady lavadrano izy fa tsy nety nahita tao anatin'izay indrindra nefany a de tonga tany aminy ireto olona izay nanao zavatra tsy miendrika tamin'ny ireto de ny Abimeleka sy ny mpanompony moa izany tonga tany amin'ny Isaka izy a de jerentsika tsara ny valiteny nandraisan'ny Isaka an'izy ireo hoe ao amin'ny Genesisy a Genesisy 2:20 de ny andininy 7:20 de ndovaka itsika ny teny izay navalin'ny Isaka ho an'ny reto olona reto 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa hoy Isaka taminy nahoana ianareo no makaty amiko kanefa nankahala ianareo ka nandroaka ahy hiala teo aminareo amen izay teny izay de manambara fa mbola tao am-pon'ny Isaka ihany ny alahelo ka raha vao nahita an'ireto olona reto izy nanantona anazy a tonga de taitra amin'ny fony hoe maninona ty indray moa ianareo tany aminareo a nefa niroadroasinareo ka efa niala tany a za fa nanaovanareo toera tsy zaka nandevitra ka niala tany tany amin'ny misy anareo ka inona koa mbola akanesanareo aty aminahy aty izany manambara hoe mbola tao le alahelo mbola tsy sitrana ilay latrapo de nifona reto olona reto ka ndeny taminy hitanay fa efa nitahanao Andriamanitra fa tonga aty aminao izahay mba andrindra ny fihavanana nifona aminao izahay andao tsika hiavana indray de hitatsika tsara fa nanokatra ny fony Isaka zany hoe nanala le alahelo tao am-pony tao izy a nanokatra ny fony izy ka nandray ny reto olona reto a de nanao fanasana lehibe azy izy ny fanasana zay nataony de midika fa adinoana ny zavatra taloha fa fiainam-baovao izao a de andao fa hiavana indray itsika atao salany tsy misy a ireny adiady taloha reny a fa itsika de olona iray ihany izay zany no fihetsika nataon'ny Isaka teto a na hay namela heloko izy dia nanao fanasana izy noraisiny reto olona reto fa tsy natositosiko ny mandehana mandefa tsy mila nareo raha manao zavatra tsy miendrika amiko fa namela heloko izy a ka dia jereo tsara ny zavatra nisy a ndovaka itsika ny teny atao amin'ny Genesisy ihany a Genesisy 2:20 de ny andininy 2:30 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary tamin'izany andro zany de avy ny mpanompon'ny Isaka ka nanambara taminy ny amin'ny lavaka fatsakana izay efa noadiny ka nanao taminy hoe efa nahita rano izahay amen hitatsika amin'izany rehefa namela ny heloka Isaka de ino nahita rano izy zany hoe izay fotsiny nandrasan'Andriamanitra aminazy hoe esory ao am-ponao ry Isaka mpanompoko esory ao am-ponao io alahelonao io esory ao am-ponao fa io angeny mahatonga anao tsy mahazo valombavaka fantatro fa ilainao ty rano ty fa kosa esory ao am-ponao maiza aloha ianao mamela heloka maiza aloha ianao manadino ny zavatra nahasosotra anao teo aloha fa omeko anao izany fa izaho ny Andriamanitra Abrahama rainao andro izay ihany tsy nandingana andro ray akory fa ny andro izay ihany a dia ny teny ny mpanompon'ny Isaka hoe efa nahita rano izahay amen ka tsy haiko hoe inona ny zavatra eritreretinao hoe misy blocage eo amin'ny fiainanao mivavaka foana ianao mifady ihany ianao ny eo ihany fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao a de ny fahaizana mamela heloka ny fahaizana manadino zay zavatra nataon'ny olona anao ka nanjatra anao fa matoa iny mbola tenitenen'ny vavanao foana dikan'izay mbola tazoniny fonao any le izy fa ny fery efa sitrana tsy marary intsony fa ny fery mbola tsy sitrana no marary indraindray tsika de mivavaka amin'Andriamanitra ataovy adiniko ty Andriamanitra de eny arô izy Andriamanitra de asiana takopery le izy de tsika ihany mandona anazy de miverina mandeha randray de tsy mety sitrana mihitsy le izy fa aleo tsika mivavaka mihitsy efa hoe avy alao Andriamanitra hiasa rehefa mivavaka atsika hoe ataovy adinoko zany de aleo adino tanteraka mihitsy de atao sahalany tsy misy amen
ty voninahitra ho an'andriamanitra rery ihany a inoko sy antenaiko fa andray lesona atsika ary indray afatra amin'ny tenin'andriamanitra averiko any amin'andriamanitra rery ihany ny voninahitra makasitraka atsika zay naharitra ny aina tahin'andriamanitra manokana ne ianao amen